Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay masino, andro vaovao fahazavana sy roa manontany ray nomenao andray, satria fahavelomana anehoanao ny tena fitiavanao anay. Tianay tokoa mantsy ianao ary zany fitiavanao anay zany no mahatoy izao anay ka natratraranay ny androandroany. Anafatranay indray mantsy ianao, ampatsiaro anay indray mantsy ianao fa manana hery lehibe tokoa ny teninao izay ahafahafonao aminay. Nde tolaina votanao ilay olom-boafidinao hoe ilay fantsakam-pisorona izay notsongainao tao anatin'ny maro. Tianao mba hanazava an'izao tontolo izao, manana anjara izay akatoy ny teninao. Iaino satria efa natsangana ho zanakao, efa noraisinao ho mpiaray lova aminao rehefa voasoratra any an-danitra tokoa ny anaranay satria zanakao izay. Terizo ary amin'ny finahinay, terizo ny finoana ianao, azahoany matoky ianao. Da io ny teny izay ambara Jesosy ho anahy izay mitondra ary indrindra ho an'ireto mpanomponao izay novidinao andreny afatrao. Dia amin'ny anaranao feno no angatahako an'izany ny tompoko sy Andriamanitro. Aleluia. Amen. Raha eo ampelantanantsika ny Baiboly, dia ndeo sokafantsika ny filazantsarany Matio. Matio toko 17 andininy 420 ka hatramin'ny 130. Matio toko 17 andininy 420 ka hatramin'ny 130. Rehefa hita dio vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Ary nanao fanoharana afako taminy izy, ka nanao hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbary. Raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namavoatsy farifary teny amin'ny vary, dia lasa nandeha. Ary efa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsy farifary. Dia avy ny mpanompo ny raharaha ka nanao taminy hoe tompoko, tsy voatsara vany na fahafinao tany tanimbarinao, ko avy taiza kosa ny tsy farifary, dia hoy izy taminy fahavalo no nanao izany. Ary mpanompo nanao taminy hoe ko tianao va andehananay hanongotra sy hanangona azy, fa hoy izy tsia, fa andao raha manongotra ny tsy farifary ianareo, dia ongotanareo miaraka amiko any vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roro ambara-piavy fararano, ary amin'ny fararano dia ho lazaiko ampijinja hoe angony aloha ny tsy farifary, ka tovy amboarany mba ho dorana, fa ny vary dia taomy ho any an-tsokotra. Amen. Iray amin'ireo fanoharana ataon Jesosy ny amin'ny fanjakany lanitra no renisitsika teo ry havana, dia ny amin'ny vary sy ny tsy farifary. Ary fantatsika tsara araka ny fanazavan'i Jesosy azy fa ny tambary dia izao tontolo izao. Ny voatsara kosa dia ny mpino kristianina izay irahana eran'izao tontolo izao mba hitondra fahazavana sy hanambara fiadanana. Fa ny tsy farifary dia ny zanak'ilay ratsy izay ambolen'ny Satana eny rehetra eny. Eny anivon'ny zanak'Andriamanitra, satria fantatsika tsara fa rehefa mivoro ny zanak'Andriamanitra dia mba eo kosa Satana. Ary dia samy miezaka mitomby eo an-tanimboly izy ireo, samy manao ny asa nandrana azy avy izy ireo. Ny tsy farifary moa amin'ny mahiraka Satana azy dia miezaka mafy mba angetsa sy hamotika ny vary mba tsy hahafahany mamoa voatsara. Ary ny fanoharana ataon Jesosy dia milaza tsara fa tsy navelany tompo-tany esorona ny tsy farifary, fa navelany teo mba hanehoany ny herin'ny teniny rehefa tonga ny fotoam-pijinjana ka hiavaka eo ny vary sy ny tsy farifary. Ary fantatsika tsara ry havana fa ny devoly Satana izay manodidina antsika zanak'Andriamanitra dia miezaka hatrany hamingana antsika amin'izao tontolo izao mba tsy hahafahantsika manambara ny filazantsara. Fa saingy izao ny tenin'Andriamanitra izay afafy amintsika isan'andro, ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika isan'andro no tsiro ny tany mba hahazahoany zanak'Andriamanitra hery, mba hahazahoany zanak'Andriamanitra tanjaka, ka namanao ahoana ny fiasan'io tsy farifary io
na manao ahoana ny hery izay ampiasainy devoly anaterena azy ka mitady anapotika anageja ny manodidina azy dia manana hery lehibe ny zanak'Andriamanitra anoerana n'izany fanagejana izany. Noho ny ilay teny, noho n'ilay tsiro notovohizina tao amin'i Jesosy ka nakatoaviny sy nekeny. Ary zay no mahatonga ny Paoly ilaza hoe voageja manodidina izay nefa tsy tery, verefitra izay nefa tsy mamoy fo satria tena niaina ny tenin'ny Tompo, nakatoavy ny tenin'i Jesosy. Ary izany fisaina amin'ny Paoly izany ry havana dia tena voamarina eto amin'ity fanoharana nomeny Jesosy ity, satria ho an'ireo zanak'Andriamanitra, ho an'ny mpino tena mamaka tsara, maka tsiro amin'ilay tenin'Andriamanitra izay afafy, maka mamy amin'ilay fototra tsara dia Jesosy dia tena ampy anatrehany ny adiny rehetra izany, ampy anoherany ny fanagejana izay ataony devoly amin'izany, satria aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ary izany ry havana no hitoriana amintsika isan'andro hoe aoka re isika iorina tsara iorina mafy eo amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny, satria izay angeno mahatonga an'i Jesosy tamin'izy nivavaka ho an'ny mpianany dia niteny hoe izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Ary izany fiarovanaN'Andriamanitra antsika amin'ny ratsy izany dia manetsika antsika mba hitoetra eo amin'ny lalandava, hamaka tsara eo aminy, ary satria isika raha nalefan'Andriamanitra ity amin'izao tontolo izao feno devoly ity dia mba hanehoany ny fiarovany antsika amin'ilay ratsy izay manodidina antsika ka mitady hanangeja antsika. Hiarovany antsika raha makatoy ny teniny isika. Ary izany tombavaka ataon'i Jesosy izany ry havana dia manambara fa manodidina antsika mandrakariva ny tsy farifary. Mikendry angeja antsika mandrakariva izy, nefa aza matahotra ianao fa noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy izay manome antsika isan'andro ny herin'ny teniny izay mitondra ho antsika finoana matanjaka, fanantenana amin'ny farany, ary dia matanjaka isika mahajoro tsara, satria ange izy mihitsy no efa niteny hoe dia ho tahakan'izany ny teny izay aloko ny vavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Ko na manao ahoana izany ny efipetsan'ny Satana, ny fiasan'ny devoly safahavalo dia tsarovy fa tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao ary tsy maintsy mamovo tsara, satria ny tsiron'ilay fototra soa izay misy eo amin'i Jesosy no mahatonga anao ilaza tahaka ny Paoly hoe manoatra noho ny mpandresy aho amin'ny alalan'ilay tia dia Jesosy Kristy tompoko. Ary zay ry havana ny tena antony iorenantsika tsara aminy, fa tsy maintsy miala maina ny fahavalo rehefa tena miankina tanteraka amin'ny Tompo Jesosy isika, rehefa tena miaina ny teniny isika. Ry havana, ny fiorenantsika mafy amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny no antony izany rehetra izany. Ary ny fahafantarantsika fa mikarakara ny amintsika iray manontolo Jesosy no tsy hananantsika tahotra amin'ny fanatrehany izay karazana ady amintsika, ka dia mba sahiteny tahaka ny Paoly apôstôly ihany koa isika hoe ny fahafatesanao aiza ny fandresenao, ny fahafatesanao aiza ny fanindronao. Dia fingeza be izany ry havako isany. Ary izany no anentanana antsika hakafy ny fiainona ny teniny, hakamamy ny famakiana ny teniny, ary indrindra hakatoy ny teniny, satria ao no tena hanovozantsika hery, ilay hery ampy anoherantsika ny fanagejana Satana raha hiatrika ny fahavalo isika. Fa ho mantsy ny voalaza ny boky ny obolana hoe azonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy, ary zay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Amen. Ivavaksika tompoko. Firifiry tokoa Jesosy ny teny efa norenesinay, na talohan'izay mbola tsy nanolo tena ho mpanomponao, handray anao ho tompo sy mpamonjy,
fa impiry amin'ireny tokoa no tena niainanay sy nakatoavinay. Androany ianao zany, satria mandidina anay sanandro ny tsiparifary, na voavoaka amin'ny tokantrano izay, dia efa io fa miandry anay sy tianangeja anay. Fa raha tsy manana ilay fedina, ilay sabatra roa alehla eto ampelantananay izay, dia tsy maintsy lao, ary dia miezaka ny avina lalandava. Androany ianao no mampatsiahy anay, fa raha tena miaina ao anatin'ny teninao izay, makatoy ny teninao izay, mihoatra lavitra noho ny fakatoavan'ireo mpianatrao, dia tena ho mpandresy izay manana anao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'izany fampatsiahivana zany, satria fampatsiahivana foana ingeny teny ataonao aminay, fampatsiahivana foana fa tsy misy tiana ho very izay, fa ny tena tanjonao dia nipetrahanay eo ampelantananao, eo anilanao rehefa ratsy izay miala ety izay. Manana safidy zany izay raha katoy ny teninao, hanaraka ny didinao, ary dia ho vonona indray hiditra amin'ilay lalatery ho any aminao. Na tsy ho andray ka ny fiainana ihany ka ataony tahaka ny lakolosy maneno fotsiny ny teninao, fa tsy tadidinay korony naneno ve sa tsy naneno ilay lakolosy. Androany terizo ny mpanomponao izay rehetra nadre amin'ny teninao androany, fa misy hery lehibe ny teninao, satria anao ny teny andefa ny teniko aho mba hanasitrana azy. Na inona ara-teny tazomy mpanomponao, norenesy ny mpanomponao, nakatoava ny mpanomponao, fa teny hitoetra ao anatinay tsirairay avy izany. Ka namarina anao ny teninao hoe isaky nijery anareo ngiahy ka nasoa anareo. Teny fikasana mamy takan'izany no raiketinay hanavoazanay ny fanoloran-teny isanandro miaraka aminao, ary ialanay amin'ilay ratsy izay iainanay isanandro ka mba hivoaka mpandresy tokoa izay. Ka io reto vahoakanao raha makivaky ny tontolo androandroany, anehonao fa zanakao sy tena tianao. Misaotra Jesosy io. Ary tonony aminazy tsirairay aby ny teninao, mitsotra masonao ka hitenenanao hoe hitahianao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hitenenao ry malalo, lalako saribidika ry masoko ianao. Tiako hoe, ary aza matahotra fa sahombanao mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Atolotra ianao ndera sy ny anjara vonahitra Jesosy, fa ny fahasoavana sy ny fahatsarana meo anay isanandro ny fanahy, mba izanay tokoa hitahiry ny teninao. Misaotra Jesosy io. Aleluia. Amen.